Dia faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ny tenako. Ny ho resadresantsika anio zany dia momba ireo vehivavy atao hoe tsy ampilahiny. Eo amin'ny fiarahamonina zany dia misy karazany maro zany ireo hoe zavatra surnom omena ny vehivavy iray arakaraky ny toetoetrany zany. Ka matetika moa zany tsy mahafantatra io zany hoe izao ane ka atson'ny olona hoe izao ny surnomko fa ny toetoetrany zany no voaboasantsika eto ary hoe inona zany no finosin'izay karazana hoe toetoetra omena ny vehivavy amin'izay lafin'izay. Ny hoe vehivavy tsy ampilahiny zany dia matetika zany ireo vehivavy izay tsy misy lehilahy hita zany hoe miaraka aminy zany eny amin'ny fiarahamonina. Zany hoe na manano teny izy zany na hoe tovovavy izay hoe tsy misy lehilahy hita mifanaritarika zany. Ka matetika zany ireo karazana vehivavy ireo raha ohatra zany izy ka misy toetra zany hoe somary kizitinjitina, somary vehivavy izay mitady milamila vanina zany rehefa hoe misy zavatra atao mitady foana zany no hoe ahatonga lafatra na ataontsika hoe perfectionniste zany amin'izay zavatra atao dia matetika zany hoe misy fifandonana zany eo amin'ny mpiaramonina zany amin'izay lafin'izay. Izany hoe somary vehivavy manahirakirana zany ny miaraka aminy sy ny miaramonina aminy dia nefa izy vehivavy zany izay manano tena na hoe tsy misy olona miaraka aminy. Ireo zany no famariparitana zany ny matetika ataon'ny olona hoe vehivavy tsy ampilahiny. Inona moa zany no mahatonga an'ilay hoe tsy ampilahiny? Izany hoe eo amin'ny fiarahamonina zany dia ohatrany hoe ny tokony ho vehivavy atao hoe tonga lafatra zany dia tokony hoe vehivavy manambady. Izay zany raha ny hoe fomba fijerin'ny fiarahamonina zany amin'ny andavanandro. Ka rehefa ireo karazana misy zany ireo karazana vehivavy izay hoe tsy mbola nahita ny anjarany anga na koa hoe safidiny mihitsy zany ny hoe hitokantena misy daholo zany zavatra rehetrarehetra izany na ireo hoe diso anjara zany izany hoe nanjarina nano tena satria ohatra hoe mativady na hoe ny saram-panambadiana na hoe niteraka tsy manambady. Ireo zany no ao anatin'ny kategorian'ilay ataontsika hoe manano tena zany. Ka raha vao misy toetoetra zany izay hoe manafinafy tohina ny fiarahamonina zany dia mahazo an'izay karazana kalifikativa zay zany ireo karazana vehivavy ireo. Inona moa zany ny ambadik'izay zavatra rehetrarehetra izay? Ny hoe lasa kizitinjitina zany ilay vehivavy mety mitombina tokoa zany ilay hoe tsy ampilahiny satria ambadik'ilay hoe tsy ampilahiny zany dia eo ihany koa ilay hoe tsy ampifitiavana. Izany hoe tsy mandre zany an'ilay karazana fierté izay azon'ny vehivavy izay manan'olo-tiana zany. Ka indraindray zany izay karazana tsy fahampiana izay ao koa zany ny hoe tsy fahampian'ny tambitamby, ao koa zany ny hoe tsy fahampian'ny olona izay mba hoe hitondra ny hafaliana amin'ny andavanandro zany eo amin'ny fifankatiavana. Zany hoe misy zavatra tsy ampy ao zany matetika no mahatonga an'izay hoe karazana frustration zany. Rehefa tena ataontsika zany ny hoe ny définition karazana frustration zany misy ao amin'ny vehivavy ohatran'ireny ka mahatonga azy zany
hoe tsy anana ny bonne humeur matetika na hoe soresorena matetika zany a no izay zavatra tsy ampy ao amin'izay indrindrandrindra zany moa zany hoe eo amin'ny resaka fitiavana zany ka ny famariparitana zany ny hoe vehivavy tsy ampy lahiny matetika moa zany a karazana hoe fanapepona zany a izay hoe karazana hoe tsirona omena azy zany satria moa zany a hoe miekena zany mieken-danja ny voninahitry n'ilay vehivavy zany a izay manano tena zay zany a no hoe fomba fijerin'ny fiarahamonina zany miekena ny prestige zany hoe io zany a de karazana ohatrany hoe rapport de force amin'ilay fiarahamonina zany hoe rehefa mba te exiger zavatra zany ny karazana vehivavy ohatran'ireny rehefa mba te hanana ny hoe izao no zavatra mba tadiaviko izao no zavatra hitako fa mety rehefa mba te hilaza ny heviny zany dia mahazo an'izay hoe fanapepona zay hoe tsy ampy lahiny de matetika moa zany a hoe na de misy ara zany ny hoe karazan-javatra zay hoe manana ny rariny ilay vehivavy ny taky zavatra ohatran'izao amin'ny fiarahamonina amin'ny fifandraisana amin'ny hoe zavatra mba takiny zany a fanajana na ohatr'izay zany a mba takiny amin'ny fiarahamonina zany a dia mahazo an'izay karazana hoe fanapepona zay izy zany hoe ao anatin'ilay tsy de mahazo rariny loatra zany eo amin'ny hoe fiarahamonina de tonga de pepona zany izy inona ko rikalan'oro zavatra tsy ampy lahiny reny de ohatrany hoe verivery an-javony fotsiny zany a ny hoe mba etaetapony zany a sy ny hoe ny zavatra mba tadiaviny zany satria hoe tsy jerena amin'ny atsipriany zany hoe inona moa zany a ny zavatra tena mahasarotiny azy io inona moa zany a ny zavatra tena mba takiny io fa very an-javony fotsiny zany a ny amin'ny hoe fomba ny takiny azy koa ngambany hoe amin'ny fomba somary masitsika somary kizitinjitina somary tsy de tena mateo ty eo amin'ny fiarahamonina zany ary indrindrandrindra koa moa zany a raha ohatra koa ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay koa ohatra hoe vehivavy tsy de tena mananendrika loatra ohatra dia pepoina fotsiny izy zany amin'izay lafin'izay hoe inona koa no ianonareo an'ireny olona tsy ampy lahiny de ohatrany hoe vitavita eny fotsiny zany a ny momba andramatoa izay kilasina ao anatin'izay hoe tsy ampy lahiny zay kanefa mety hoe manana ny rariny sy ny hitsiny izay eritreretiny zany a ny karazan'olona ohatran'ireny a mba hitakiny indrindrandrindra koa zany ny zony fa izay karazana hoe définition zay zany a de hoe matetika moa zany alefany amin'ny vehivavy zany a zay hoe tsy ampy lahiny de matetika zany a tsy enona akory zany hoe inona le zavatra mba takiny sy ny zavatra eritreretiny zany fa ny izay hoe tsy ampy lahiny zay zany a dia mety misy ihany koa eo amin'ny lehilahy fa zany hoe lay définition zany a no tsy misy lay définition hoe tsy ampy vaviny na ohatr'izay zany fa misy amin'ny karazan'olona rehetrarehetra ny hoe tsy ampy lahiny zany hoe ilay karazan'olona zany a izay hoe misy zavatra tsy ampy ao aminy zany amin'ny fiainany misy zavatra
mifrustre azy, misy zavatra izay hitany fa tokony ananany kanefa tsy azony, de manjary miteraka an'ilay karazana fahasorosorenana zany amin'ny fiainana andavanandro. Reny karazan'olo reny zany matetika de le hoe tsy maintsy manohitra foana, manohitohitra foana an'izay hevitra aposaka zany ohatra ny be sy ny maro mandany zavatra ohatran'izao de tsy maintsy manohitra foana zany ireo hoe vehivavy tsy ampilahiny reo tsy maintsy mahita foana zany zavatra izay ohatrany hoe amizambizanana zany eo amin'ny fifandraisana, ka tafiditra ao anatin'izay karazana tsy fahampiana zay zany na ny lehilahy na ny sokajin'olona rehetra amin'ny fiainana andavanandro. Rehefa olona zany mahatsapa fa misy zavatra izay tsy ampy ao aminy, kanefa tsy hainy zany ahoana ny azahoany azy, ahoana ny fomba tokony takiny an'izay zavatra tokony ananan'izay. Anika ilay filalambanina zany sy ilay fanoherana sy ilay atezerana izany izay zany no lasa manjary ohatrany hoe setrin'izay fitadiavana ny zavatra tsy ampy ao amin'izay, ka miseho amin'ny endrika maro zany izay hoe tsy ampilahiny. Ka raha ohatra ianao zany tafiditra ao anatin'izay definition zay, satria araky ny lazaiko teo dia hoe famaritana ara-baky teny zay zavatra zay, fa mety misy vehivavy izay manambady aman-janaka, mety misy vehivavy mifampitaritarika amina lehilahy, kanefa mety ampiseho an'izay hoe toetoetra ny olona tsy ampilahiny zay, satria tsy fantatra koa hoe mety ve lay fifandraisany amin'ny olona izay miaraka aminy araky ny itiavany azy, sa misy ve ilay karazana atanty na le hoe zavatra andrasana. Eo mantsy matetika zany no mahatonga an'ilay hoe fifamizambizanana matetika ao amin'ny fifandraisana, ilay hoe izao ny zavatra nandrasako ataondrakoty sy rabe tamiko, kanefa nahoana no tsy nanao an'izay izy tamiko zany, na hoe izao no zavatra andrasako amin'ny vadiko, kanefa tsy izay ny fihetsika izay ataony. Ka eo indrindra mantsy zany ny idirantsika ny eo amin'izay hoe resaka atanty na zavatra andrasan'izay iny zany matetika ny manapoizina an'ilay fifandraisana, satria rehefa misy olona zany hoe niandry zavatra tamin'ny olona anankiray, de nefa ilay olona zany na tsy nahatakatra ny zavatra nandrasana izy, na koa izy hoe mody fanina amin'ny zavatra nandrasana, dia mety miteraka karazana fifamizambizanana izay zavatra zay, satria ilay olona niandry zavatra koa zany tsy faly fa hoe tokony izao no fihetsika natao tamiko, tokony izao ny zavatra nomena. Eo indrindra mantsy zany no hoe mila azavaina tsara zany amin'izay resaka hoe atanty na ny zavatra andrasana zay. Moa ve ao anatin'ny droanao ve? Satria ireo karazana olona atao hoe tsy ampilahiny ireo mantsy zany dia zay hoe matetika ny fifandraisana aminy zany dia ilay karazan'ilay mifamizambizana foana, ilay karazan'ilay hoe misy zavatra andrasana. Ka raha ohatra ianao zany tafiditra ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay dia torohevitra ho anao zany ity atoroko anao ity, dia ny tokony hoe eo zany no tokony ho faritanao tsara hoe inona ny zavatra tadiavinao amin'ny fiainana, inona ny tanjona izay tianao hotratrarina amin'ny fifandraisana amin'ny olona, inona ny zavatra andrasanao amin'ny olona iray, na vadinao io, na raitapo aminao io, na mpiara-miasa, na mpinamana, na mpiray tanàna,
dia tokony ho fantatrao mazava zany hoe inona ny zavatra andrasanao aminy. Ary rehefa fantatrao hoe inona ilay zavatra andrasanao aminy, dia tokony ho fariparitanao koa hoe ao anatin'ny droanao ve, ao anatin'ny zonao ve ny fahazahoana an'izay zavatra andrasanao zay. Satria mila mazava tsara matsy ny hoe inona ilay zavatra andrasana, ary hoe iza ny olona iandrasan-javatra, ary hoe inona ny zonao zany, zonao ve ny omen'ilay olona an'izay zavatra zay, sa ve hoe eo no mipetraka ny hoe enao ve zany no mba mila mahay mangataka. Zay daholo mantsy zany no hoe ambadiky izay zavatra rehetrarehetra zay. Raha karazana fitiavana, karazana fanajana no tadiavinao zany amin'ilay fifandraisana, dia inona ny zavatra tokony ataonao zany raha ohatra ka hoe zavatra hitanao fa tsy zonao, tsy droanao zany, ny hoe tsy maintsy mahazo an'izay. Satria misy ny kilasy zavatra izay hoe ianao zany no mila maka ny fon'ny olona iray zany mba ahafahanao zany mahazo fitiavana avy any aminy, mahazo ny fanajana avy any aminy, mahazo ny considération avy any aminy. Fa misy kosa zany ny hoe zonao tanteraka, zonao tanteraka ny ahazo an'ilay zavatra avy any amin'ilay olona. Ka rehefa amin'izay hoe zonao zany ny azahoanao an'izay zavatra zay, dia eo zany no mipetraka ilay karazana hoe fikojana ny personnalité, ny amin'ny hoe ahoana izany ny fomba izay iresako amin'ity olo ity ny anomezany ahy an'izay zoko zay. Mila fisainana sy fandinihana tanteraka zany ny amin'ny momba an'izay zavatra zay. Satria raha ohatra koa misy zavatra izay tena hoe ao anatin'ny lalàna ny tokony azahoanao, ny zavatra ohatra n'izao zany, fa saingy hoe misy ny mety hoe karazana la loi du plus fort angamba zany eo amin'ilay hoe fifandraisana, misy ny karazana intimidation, tsy ahafahanao mahazo zany an'izay zonao zay. Amin'izay fotoana izay dia mila mandinika tanteraka zany ny olona iray ny hoe ahoana zany ny fomba, ny stratégie rehetrarehetra azahoako an'io zoko io zany. Amin'izay fotoana izay dia mila mijery ny olona, personne ressource izay hoe afaka mamolavola miaraka aminao zany, hoe inona marina io zonao io, io zo tokony ho azonao io, na any am-piasana zany na eo amin'ny fiarahamonina. Mila mijery raha misy olona mitovitovy zany ka aminao, ny amin'ny hoe tokony izao ny zoko eto amin'ny fiarahamonina, kanefa tsy nahazo an'io, tsy nisitraka an'io zany nareo, dia afaka mifamory ny karazan'olona izay mitovitovy ny kany zany, dia miresaka amin'ny tompona andraikitra momba an'izay fanomezana an'izay hoe karazana zo zay. Satria mantsy eo mantsy zany maro dia maro zany ny tsy ampilahiny izay mandehandeha ny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny, kanefa tsy mahafantatra hoe inona ny tokony ataony mba azahoany zany ny zavatra tokony ho azony amin'ny fiainana, dia atezerana ny valin'izay. Rehefa tsy fantatrao zany hoe ahoana inona ny tokony ataonao mba azahoanao an'izay, dia izay matetika no mitondra ny karazana korotana amin'ny fiarahamonina. Raha eo amin'ny lehilahy ohatra zao dia iny izy fa lasa hisotro toaka.
andeha andray zava-mahadomelona, andeha hamaky trano, andeha anao an'ity karazana zavatra rehetra fietsika manakorotana ny fiarahamonina rehefa tsy azony zany izay zavatra eritreretiny fa tokony ho anjarany amin'ny fiainana kanefa tsy azony. Eo amin'ny vehivavy zany no anliana n'ilay hoe tsy ampilahiny. Zany hoe ny vehivavy zany no eritreretina fa fanaka malemy analiana fotsiny an'izay zavatra zay zany inona ko raha vao miteny zany de tsy ampilahiny. Kanefa mety mba manana ny zavatra mba exigeny zany le vehivavy hoe mba tokony izao sy ohatran'izao, na ny fomba firesaka aminy na ny fomba fifandraisana aminy dia hoe mba mila an'izay resaka considération zay izy. Kanefa araky ny hoe rapport de force misy amin'ny fiarahamonina zany dia misy ireo zay ohatriny hoe omena maivamaivan-danja zany de tsy asiana vidin'ny firy zany, tsy asiana hoe hajan'ny firy ny hoe fifandraisana aminy, ka mety mizay no mahatonga koa zany an'ilay hoe karazana hoe frustration am'le karazan'olona ohatran'izay. Ka zay zany no hoe torohevitra avy ety amiko ho an'izay voakasiky izay zavatra zay, hoe rehefa misy ny zavatra izay fantatrao fa tsy ampy ao aminao, tadiavo raha ohatra olona no tokony hanome azy, raha ohatra ka zavatra tsy droanao zany le izy fa hoe fitiavana avy any amin'le olona de mahaiza manome fity, mahaiza mangataka fity, satria ny fity mifamano izy izy no mahatsara fihavanana ozy izy ny fitenena. Mba tsy apisy zany an'ilay karazana hoe fahasoresorerana amin'ny fiainana, ka tokony ho hainao tsara zany ny manavaka ny hoe ity zavatra ity de zoko tanteraka ny azo an'ity. Ty indray dia arakaraky ny fahaizako mifandray amin'ilay olona no mety azahoako ny fony ahafahany manome ahy ny zavatra ohatran'izao sy ohatran'izao. Satria mantsy ilay hoe karazana atanty zany manapoizina de manapoizina io amin'ny fiarahamonina, ka tokony ho fantatrao tsara zany ny hoe izay akolafin'izay hoe karazana zavatra andrasan'izay, hoe aiza ny amin'ny droako ary aiza ny zavatra hoe mila zany manao négociation ny azahoako an'ity karazany zavatra ity. Eny fa na dia ny vadinao ary dia mbola mila an'izay négociation zay na ny resaka fitiavana, satria ny fity mifamaly no mahatsara fihavanana. Dia toy izay sy toy izay indray no azona tolotra anao anio, manaova abonnement amin'izany Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao, ary de tsy dio matetitetika ny jeanneforêtsanté.com fa hitondra hasambarana ho anao. Bye bye.